ny tena fiainandra malagasy. Raika amin'ny fitopolo taona bebe Josephine, 10 taona ny varotana amoron-dalana, nanao izay ho afany mba hahafahan'ny ankonany miaina tahaka ny olona rehetra, saingy indrisy fa toa arakaraky ny nandehanan'ny fotoana no vao mainka mampitotongana ny fiainany. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy anio. Rasoa Josephine ny anarako, raika amin'ny fitopolo taona, vady efa maty. Nanaovako an'ity azy ity dia teo amin'ny 10 taona teo eo. Mivarotra voatabia sy tongolo, na voanjo sy ny entana maro samihafa bebe Josephine, ary izy ihany no maka ny entana midiny hatramin'izay. Dimy sasany eo miala eto mandeha maka entana. Nosy dia dia magneneny ravoangy, izay mba ahitana mora zany no angalay. Tsisy maka raha za ihany tenako ihany mandeha maka any, rehefa tsy salamalama vao mandeha maniraka an'izany ako. Voanjo dia tongolo dia ovy dia kilalonak'izy dia resaka sase. Tery ampitany arabe tery aloha za mivarotra taloha, dia ny asorony fokotany dia nipita tery. Olana voalohany sedra isan'andro ny famelarana entana amin'ny maraina, satria dia tery ny toerana ka manano sarotra ny mandahatra ny entanao amidy. Tena manahirana tokoa ny famelarana entana eto satria tery le plasy. Inona ianao? Tery le toerana tsy afa manoatra ianao, dia manahirana be mihitsy le raha araka ny filazan'ny bebe Josephine dia tsy mandeha mihitsy ny tsena amin'izao fotoana izao, any ka miaina anaty fahasahiranana mafy tokoa izy. Aloha amin'izao tena ratsy mihitsy raha miolotra ny tsena taloha, tena tsy mandeha mihitsy. Fa eo efa mahazatra le izy dia mba mahita hohanina kely ihany. Rehefa tsy mandeha dia tsy maintsy mihinan-kanina dia alaina mahazo karena hovianana hanina. Laoka ary atao saosy voatabia sy tongolo fotsiny rehefa tsy mandeha tsena mba haveratra. Tena mifantatro hoe tsy nandeha zao hatramin'le aretina be le mikafigozy ireny, hatramin'ireny nakaty tsy dia misy tsena. Dia mainka afantsindriny ity le hoe pozina ity dia tsisy mihitsy. Ankehitriny moa dia mandalo tsy fahasalamany bebe Josephine, kanefa tsy hafa manoatra fa tsy maintsy maneho ny asa fivelomany andavanandro, fa raha tsy izany tsy mihinana. Tsy volana zao no naparary ahy, misy mivotony elakibo ato dia mandesika miakatra manentana ny mbava raha mandeha tongotra lavitra, tsy mahavita mihitsy. Fatako za fatratra ny fatigue général dia tsy afaka nandeha, efa bolana nanao an'izay dia sitrana ihany farany, dia zao tsy afaka manao zavatra anona tsony, ohatra hoe tady iverina angamba le fatigue général fahalalako azy. Amin'ile fivavahany ireny mitsaboky le izy, dia mihotra dia atao délivrance dia ohatr'izany. Ireo zanak bebe Josephine moa sahirana tahaka azy ihany, ka tsy afaka akory ny tarainany izy raha misy ny olana lalovany. Sarotra be mihitsy ny vidim-piainana, tena sarotra ary mba hampalahelo mihitsy le ankizy tratra ny fiainana ankehitriny. Dia namitaraina amin'ny ankizy ary tsy sahany tena satria efa tratra ny vidim-piainana mafy le ankizy. Dia miafy izy ara sahirana. Itsy zao maty vadiko io nge zanako ankiray itsy, dia le any le mivarotra ny asotro ny anankiray. Izy zareo ara sahirana, varobarotra ohatrana daholo. Nanao izay ho afany tokoa bebe Josephine mba hatafita ireo taranany, saingy nahazo baka ary reto ankizy dia tsy nentina hita asa mihitsy hatramin'izao. Io arakaraka ihany, sarosarotra ihany le hoavin'ny tanora amin'izao. Raha ohatr'izao fiainana, sarosarotra mihitsy satria ohatrany zanaka iny zao manana baka nefa mitady asa tsy mahita mihitsy. So sarotra. Taona misonotra Andriamanalina moa ny asa tsy mahita ianao. Sarotra mihitsy le hoavy raha izany. Tena mafy tokoa ny fiainandra malagasy, tsy misy mahalala izay voavoakan'ny apitso, fa raha ny hita aloha dia mihamafy hatrany ny fiainana eto Madagasikara. Ny tena fiainandra malagasy.